Na dia matanjaka kokoa noho ny ain'olon-dehibe aza ny hery fiarovany ankizy dia mila rovana amin'ny coronavirus ihany koa izy ireo araka ny fanambarana nataon'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka. Arak'izany dia tokony entina mivoaka matetika ny ankizy mba hiarovana azy ireo amin'ny fifampikasoana ka tonga azy ho tratry ny valanaretina. Raha toa ka tsy maintsy entina mivoaka ny trano izy ireo dia tsy maintsy ampanarahana ny fepetra ara-pahasalamana hiarovana azy ireo amin'ny valanaretina. Ankoatr'izay dia mananentana ny ray aman-dreny hatrany ministera mba hanantona dokotera rehefa mampiseho soritra-retina ny zazakely satria ny mpitsabo no mahalala ny tokony atao azy ireny. Mety ho dokotera anjaha izany ary mety ho dokotera eo anivon'ny CSB ihany koa ho hiatrany fanazavana ministera. Nanamarika ny ministera fa tsy dia betsaka ny ankizy voan'ny Covid-19 nandritra ny fiakarany antotanisa faharoa tamin'ny aprily tany ho any noho ny fanakatonana ny sekoly ka tsy nandefasana ny mpianatra nianatra. Nahitana fiakarany kely ny vidin'ny lavanilany Zava. 5,00 sy 2 ariary hatramin'ny 3 ariary no hividianana ny lavanila voakarakara tsara kalitao any amin'ireo mpanangom-bokatra nanomboka ny fiandohan'ny volana Desambra. Amidy 2 ariary hatramin'ny 7,00 sy 2 ariary kosa ny ambany kalitao. Misy mihitsy aza ireo mpanondrana no mahasamy vidy izany mihoatra ny 4 ariary hoy ny loharanom-baovao iray ao amin'ny antemoneran'ny varotra any Zava. Tsara kokoa izao vidy izao raha oharina tamin'ny taondasa izay tsy nihoatra ny 3 ariary ny vidin'ny 1 kilao ny lavanila ho hiatrany loharanom-baovao. Saingy mbola ambany lavitra noho ny vidiny napetraka ny ministeran'ny fampiroboroana indostria, ny varotra sy ny fanjifana izany 5,00 sy 9 ariary. Hatramin'ny tapaky ny volana Desambra dia 700 taona eo ny lavanila naondrana avy eto Madagasikara tamin'ity taona ity hoy ny ministra misana ny varotra Edgar Razafindrava ary $500 no namarotana izany ny aingana teo amin'ny seranatsambo. Miroso amin'ny fisamborana ry olona voaroiroy ho tomponantoka tamin'ny farendren'ny sambo Francia ny herinandro lasa teo ny manam-pahefana. Olona roa nahandro ny sakafon'ireo mpandeha no tanana Ponjavonjimaka eo anivon'ny Gendarmerien'ny Fianarova-Tsinanana araka ny ambarany Mamy Volazara, lehibe ny fampanoavana eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Fianarova-Tsinanana. Nisy ihany koa olon-kafa nalaim-bavany mikasika ity raharaha ity ho hiatrany nambarany. Mbola andalam-pikarohana ny mpamily sady tompon'ilay sambo kosa trito. Eo am-piandrasana ny valin'ny fanadihadiana dia efa namoaka ny tatitry ny filan-kevitry ministra fa tsy azo lalana hiasa ny anivon'ny fitaterana an-dranomasina intsony ilay mpamily sady tompon'ny sambo. Hatreto dia olona 520 namono ainy tamin'ireo mpandeha miisa 730. Olona 10 no tsy hita popoka raha toa ka avitra sy velona kosa ny 50 hafa. Efa natsahatra ny alatsinainy teo moa ny fikarohan'ireo mpandeha tamin'ity sambo rendrika ity hoy ny avy ao anivon'ny sampandraramisana ny seranatsambo, ny fivezivenana an-dranomasina sy ny an-dranomamy na ny APMF.